loahevitra amin'ity herinandro ity dia ny zavatra fahafa. Mino ny fisian'ny zavatra fahafa ve ianao? Angatra, mpamosavy, matoto? Ie, mino mbola tsy nahita. Raha mpamosavy dia mino fa raha ohatra hoe matoto zaho tsy mino. Zalo mino e. Mino. Mpamosavy mety mino ihany fa raha matoto ohatrany tsy mino. Mino satria za fa ny zalo mino fa misy. Mino aloha ngambany raha amin'ny lafiny iray satria efa maro any izay zavatra mitranga zay eo amin'ny fiainan'olombelona andavanandro. Mino mino. Ie, efa nahita dia natao. Raha enina tsy dia inona no hanazavanao azy? Satria nahoana? Tonga namino dia izao, za manko ta nisy fotoana avy any andro faty. No tamin'ny raika ambin'ny folo sasana zany. Diridina tao an-tanàna tao aminay dia misy kokoa zay io. Teo any nahita olona fotsifotsy be dia mivoraka ny lohako. Izay mahatonga anay mino an'ilay mpamosavy aloha. Satria natonga namino an'izany efa nisy olona eny misy olona miteny zany ony aloha zany dia niny eny hoe amin'ny alina moa zany re manindro dia rehefa mifanena aminazy dia mivoraka be ony loha dia zay. Efa nisy tany aminay dia teo ambody fasana izy mipetraka dia izy tsy haiko tamin'ny neninay hoe iza ho ahy io neny dia hoy izy hoe mpamosavy ony dia hoy izy hoe andao ony tataniko fa tsy maninona zany dia nandeha dia avy eo antomany dia hoy izy hoe okizay zanako izy dia avy eo any babeny dia egzera be zay dia nenjehan'ilay mpamosavy dia rehefa tonga any an-trano dia narary dia amin'ny alina dia niangarany Misy moa zany hoe efa olona maty taloha dia lasa mivadika matoto dia manangatsy izy satria mbola misy ataoko hoe zavatra mbola tiany alaina, zavatra mbola tiany tao anatin'ilay trano na hoe zavatra tsy tiany tao anatin'ilay trano dia manangatsy izy. Ny mpamosavy kosa dia misy satria maro loatra ilay olona nare zany mamosavy, olona milalao fanafody lasa sary tsy mifandraika amin'ny zavatra tokony ataony izy dia lasa miantehatra any aminy. Hoe mpamosavy izy zany rehefa amin'ny alina dia ohatra hoe efa mahita anazy zany dia tia mivoraka be na ohatra zany dia fanahin'olona ny tena an'izay koa dia mahatonga namino an'ilay izy zany. Mbola tsy nahita dia mbola tsy afaka ny anasavy. Tantarainy la hoe misy mpamosavy no manitsaka rehefa amin'ny alina mandeha eny ambony fasana. Raha boky na ohatra hoe nisy olona ny antsaha zany dia mandrivotra be ony ilay andro dia sady misy tafiotra be ony dia avy ny orana dia misesefa fotaka zay ony ilay olona. Tany aminay taloha nisy mpamosavy dia nisy olona netsehana dia mamy ilay olona dia natory teny ambody hazo dia nitolomy ilay olona dia maty. zavatra nitranga taminahy zany dia izao zany natokotanin'olona tômôbila zany na tômôbila dia manety iziny avy aty avelany tômôbila aloha dia mitsiketsika ilay tômôbila zany dia za manety iziny ampaneny klaksona tsy afaka ampirehetra jiro tsy afaka mitenda na olany teo anatin'ny 15 minutes alika nalavitra anahy misy jiro an'ilay infrarouge tokotanin'ilay olona dia iny nampitsoka azy satria nahita an'ilay jiro nirehatra izy dia nitsoka dia nalalako hoe voan'ilay izy nandeha voakana tômôbila tonga dia ninjera amin'ny tany vodrony ro alika dia zany inoky hoe misy mpamosavy. Mbola tsy nahita aloha maro fa resaka honohono zany. Inona ary no mampitahotra anao indrindra? Rabokony mpamosavy natahorako satria izy manana fanafody. Mpamosavy no tena tsy tiako hifanena amiko zany. Raha ohatra hoe resaka mandeha alina zany dia ilay mpamosavy Za zao ilay tena mpamosavy natahorako nijito an-tany aloha. Matoto. Zavatra tena mampatahotra zany moa zany mpamosavy tsy azo atao mihinana azy fa ianao raha mihinana azy vao hainao mahita. Mpamosavy. Matahotra mpamosavy ahy zany. Raha hoe aloha tena ohatrany tsy misy mampatahotra satria ireo rehetrarehetra ireo dia herin'ny fanahy ratsy fa raha ohatra hoe Andriamanitra fanahy masina no hoanina dia izay no atahorako. Fa za aloha zao tsy matahotra mandeha alina mihitsy fa
maro ihany koa ireo matahotra anazy noho reny dia araka ny filazan'ny tanora hoe raha nitetaka angamba fa tsy dia raha za manokana tsy dia matahotra.